atolotry ny Kisal Radio sy ny ONG Madazo Irisy klinika ho anao. Tantara indray mihaino mitondra lohateny hoe lolo mitsingevahery. Tantara nosoratan'ny RH Roland. Nana Totosa sy ny kirakira lafiny iray teknika Rovany Aina Mario. Lolo mitsingevahery. Manao azafady aminareo tompoko lasy tompoko vavy. Ny farara feno rano no tsy mba maneno ary ny zoim-pahoriana tsy mahalopy eo. Ko mitsangana tsy fidiny, miteny tsy zoto eto anatranareo zao fahoriana mangeriko zao aho, ka ilaza teny raim-bava eto masonareo tsy hakanavaka. Miala tsiny anefa aho satria tsy misy mahay mamindra ohatra ny akoho fa raha mamindra ambony safa misolafaka, ary miteny tsy miala tsiny kosa dia tahaka angabe kendam-body akoho ka mahazo voninahitra vo mivadim-pomaso. Ko miala tsina tompoko lahy, miala fondro aho tompoko vavy, satria tsy mba ilay sipanga mitendry vero aho fa tsy mbotro mandady amin'ny fanotrarana. Raha afaka ary ny tsiny ialany vava dia izao ny teny ambarako. Tonga eto amin'ity toerana metrahana ny nofon'ny tompoko vavy antsy ity isika izao. Raha isana ny andro ny ainany teto an-tany dia fa 20 taona teo, fa talohan'ny fahavelomany kosa zany izy mba taisa. Ny hafarany aloha dia izao atrehantsika miaraka maso zao. Ity dongon-tany ity no hitahirin'ny nofony, fa ny androany kosa dia ny taona nahaterahany ihany no maro, fa na ianao mihaino ahy io aza dia samy tsy mahalala ny andro ialany eto ambonin'ny tany. Ka inoko fa tsy maintsy ho karakarainy mafy ny fibebahana ary nikelezany aina mafy ny fanompoana an'Andriamanitra. Ka eny ary izy mianakavy izay manaraka izao fandevenina izao. Ko ataovy ao an-tsaina mandrakariva ary fa matoa mandevina ity avantsika ity isika dia efa miavoa koa ny andro tsika. Ka miomana fa ho avy tapoka tompom-pangalatra ny fahafatesana ka dia ny fiomanana no ataovy tsara tompoko lasy tompoko vavy. Ka ho faranako ny teniko nefa alohan'izany dia izao ny tenin'ny reto manamanjo. Misaotra anareo no ry zareo amin'izao fahafoza-tenananareo izao. Andriamanitra ne omba anareo lalandava. Tsy ny maty sanatria ny mahafalanay tompoko fa izao firaisaka nasehonareo izao. Ka sitraketo matory izao tompoko ka valiana raha mahatsiaro. Misaotra tompoko. Ka iangaviana ary ny fianakavian'ny tompoko vavy ho ety akaiky ety. Tena gaga lesy zary andra. Fa hoana lia, inona ny mahagaga lahy? Ngaila zao vao nandevina. Tsy zany lesy fa tena deba lesy reto fianakaviana manamanjo reto ka. Ie, taranakandriana hoe ry zareo ko, sady gasy tandriana ambony olona. Elangany ty efa niditra tao anatin'ny fasan'io tao. Ie, efa nandevina tao lesy za, fa madio ao a, salany hoe ao an-trano zany ko. Sady zay le ty tena vita karo avokoa ny ao anatiny io a. Marina vely ty zany. Tamin'ny herintaona nisy nalevina farany tao dia vao zao indray vao misokatra, sady zao lesy ny tena mahazendana anahy. Fa misy inona lia? Ka zavatra sarobidy avy ny eo akaikin'le razanako, sady atsangany zareo rehefa alevina, tena hoe mpanane. Zany ve? Ko manina lia no alevina miaraka aminy eo fa tsy homena ny avany a. Ka tsy haiko lesy fa tao hoe zavatra tena tsy fonofony fahavelony hoe dia entiny maty. Fa inona aby litiny eo? Hitan'lahy io fasany io, malalaka ery ary misy étage ao a, dia atao tsinana anaty zao misy moto. Ha? Fa ahoana litiny moto kosa dia alevinao a? Ka tao hoe accident tamin'ny moto lesy e, tena dalana moto be izy zay tamin'ny fahavelony, ary tena tiany io moto io dia tsy maintsy alevina miaraka aminy ao koa. Adala koa lesy zany ny fianakavianiko, arena avy ve lesy dia alevinako. Tsy haiko aloha fa i Bernard nely ty zany e. Kay ve? Nefa alitiny raha lahany tsy manana moto a, dia manina lesy raha omena lofainy zandriny a.
tsy haiko aloha zay dikany fa zay ny fomba ny zareo io lesy fa manomboka mifanitriana ny razana ialanga tsy matahotra faty faty avy ve lesy dia ho atahorana atao kadaly alaka ho tezitra ndahorintsika sala mba hiditra any ndao ary sady mba hijery an'izany fasan'andriana zany koa lesy ako sady ahita ela raha miditra ao aleo mihitsy miditra fa sao elahy mandaingako na milaza bobo amiko eto fotsiny mangina re rasoa tsy mety amin'ny fahasalamanao ane zao tomany be zao hoe efa impiry safitra zay ianao de iampy eo indray ve ka tsy haiko adonony mafy amiko mihitsy fa de naolany loatra ry Andriamanitra nampitondrana kapoaka mangidy tahaka izao zahay fa maninona re za raha ny nalainy rasoa aoka ho azay fa izao ny sitrapon'Andriamanitra azy isika ka masy mandidy amintsika olombelona izy tena tsy rariny vao misandra ry ve ny androm-piainany dia atao toy izao sotasota angamba izao sa ilay Andriamanitra no tsy mijery ho fahoriako aza manao toy izao rasoa aza mba manometsiny an'Andriamanitra izany fa ary tanan'Andriamanitra isika ka raha izany maninona raha fovoakely izy dia nalainy ka ny fihevitr'Andriamanitra ane tsy fihevitritsika olombelona rasoa tena tsy zakako vonjeo re raha olona vonjeo kopakopa aloha izy kopakopa izy raha olona tsy misy ovidy mampalahelo tena matody zao lesy manarazy lehan'ny olona dia afaka mijerijery oke lesy ary tena marina ka iny tena ny lahy zavatsara bidy aby no akaikin'le razanako ivery lafa-pandainga nga zahay draidraidraidraidray za miviravaka io ve tsy efa volamena 4 grama le vita ny fiainako raha anahy marina inona ty mampitokona be alahy ety ka mahita nyreto fata mipatrapatraka maro be reto lesy hay ve marina tsy ho be tahaka io iza no alala amin'izao savorivory be zao tena hevitra mety raha nga zany sady mahomby na tsy asa tsony azay lavy zylona tsy ho tafa tena alaiko raha nga io zay ao atao ato anaty posy lalalato fa so latsaka ka zay voalozy eo ny lahy ary inona ty mahakodikody be ale ty tsisy inona le tia ka elahy eo foanako tsy mba mandehandeha mihitsy ndao elahy hoetikary am'le moto ery fangaly ty teto atsy amin'ny ilany atsy lesy waile to moto raitra be sady amin'izay ty tao hoe ohatran'ireny moto cross be reny ively ty tsy efa 4 million vidiny dia apetraka ato fotsiniko ka tsy fahatalany iny antony jery indray retsy poketra retsy grave zava-be vavy retsy tsara be doly raha fianakaviako kosa aloha zao tena mba tsy avelako alevinato ary no ay nga tsy miaraka komoa ela sianja ka tsy tia nondresy za tsara mihitsy lesy ny nafaty azy amin'izay samy tsisy tompony andray kosa lesy zany ara-tsitsainy laly ka marina kosa le lesy zany nefa na dia zany aza mibandy mba olona manana ny maha izy azy any nefa dia bandy tsy afaka reny mba akiziny sady mba tiako alahelo ny tsy mahazaka ny le ty le fa oko izay fa sao ian'olonao ty resatsika tika
rasoa so mba tokony hanao vakansa kely aloha isika tsy mbola te handehana amin'izany zahay e. Aleo aloha ety any fa toy ny mahita azy zany ndraindraiko. eny tena mbola ao anatin'ny alahelo ianao fa na izany aza mba manaova zavatra hafa ihany amin'izay mba veriverydia Eny fa zao anie Robert fa hoana tsy mba mahatsambavenao hoe tohafahavy zany nafatesany anjaka. eny natsikaritra n'izany any aloha e te ino ny saiko hoe mosavy ilay izy nefa Ka naza koa zany Robert nefa tsika tany amin'ny dokotera tsy misy nasorotra aretina akory aza noentina tany amin'ny gasy mba hoe mahay indray nefa tsy hita zay mariny. marina izany reniny efa tena hafanenina sika efa maro tokoa ireo mpitaiza mba hoe mahay nefa tsy misy vokany mihitsy. Na izany aza aloha tena hiantsokotodiny na havanana ny nalalanay anjanako e. Fa raha Andriamanitra monina ka atao ahoana e. Marina izany nefa Andriamanitra maly izay nanao izao e. Ananako alahelo mandrakizay e na mafirivotra izy ka hitsinja tadio. Ndao isika roa hivoaka kely any an-tsena any aloha e. Ndao ary e. Inona indray zato mahafalifaly any lato izao e. Kay ve mama efaty e? Fa ahoana? Fa ngamonareo tsy mba nandevina tany e? Inona nandevenako any e? Nga ataovako sa volovoloko ireny olona tsy hampafiriny ireny nefa dia miendinendina ery ety an-tanà. Zay mihitsy ry mama. Mafy tokoa mantsy ny nampitondrany anako. Efa fantatro lesy zany ka zay no nanalako ny andehibeany. Fa nga ny fitamin'ny mamy izy iny le. Trotro izao mihitsy. Fantatra ny faniriana ho azy iny nefa Kay ve tena mety mihitsy zany ry mama. Amin'izay matsy samy tsy misy tompony sady izy koa efa tsy tia ana raha teoko. Tsarovo Jules fa fitiavako alany mahatonga nananao an'iny. Fa ivery ry mama tsy vonoina ohatra mba tia ana matsy izy iny ko. Ny andray Jules zay manelingely amin'ny fiainantsika dia vitaiko Eno fa tsy vonoina ho ahy izy ko. Eny ary fa aleoloha zany ho any ndao amin'izay sakafontsika. Kay ve fa masaka ny vary ato e? Efa mifinosako ao e alay voambo fandrinao. Dia ahoana lesy ry Jules? Dia ahoana lesy ry Andry? Inona ny vaovao e? Tena misy ly tia fa ambarao lesy tantarao inona ary ty tsika nge ka mpinamana e? Ka tsy zany ly tia fa tena zavatra ratsy be mihitsy le izy. Ka lazao ary Zao ary nitony tsara aloha elahy fa henoko tamin'ny mpiaramonina zany fa tsy haiko izay tena famarinany Ka alefaso ary dia ho hita eo e? Misy olona saika tratra hoe le ty tamin'ny fatiny anja iny Fa saika tratra ahoana le? Ka hoe mpamosavy honiko dia maman'lany siosiony resaka. Marina vely ty zany. Mamako kosa aloha tsy mahavita an'izany e. Fa iza ty nahin'olona an'izany? Tena tsy fantatro lesy reny olona reny fa teo an-tsena no mifamorivory teo zareo dia henoko fotsiny hoe ravao zany fa tena tsy haiko na za koa ny somary lalidalovana. Mety anarana mitovy ngamba lesy zany ka na za koa zany manana eritreritra Zao lesy
Averika ihany fa i mama tsy manao an'izany a. Ka za nga moa miteny hoe izy zany fa ny tiako tenenina dia hoe anarana mitovy. Nareo koa zany dia manahy be ery. Ka anareo kosa nge milaza hoe imamy fa na izany aza le ty dia zao a. Ahoana le ty? Enoy tsara ihany aloha izay lazain'ny olona dia amariny tsara koa. Fa nga ela koa manana mamanareo le. Tsy zany lesy a, vavan'olona nge lesy zany. Tena saika tsy naingangainga tamin'ny ray andro za fa mahalala zava-miafina amin'ny mama zany fa tsy mazava aloha le izy. Ok lesy ry Jules, fa nareo ohatry ny lasam-borona be zany koa. Zay zany fa mieritreritra ny resaka nataontsika teo iny lesy za. Robert, misy zavatra ho lazaiko anao e. Fa misy inona reniny a? Misy olona izay anisan'ny andro fahatato e, sady tsy dia hitako miteny firy hoe izy io e. Dia inona ny lazainy? Kazatapahana aloha ny teniko e. Ento ary ny teninao e. Milaza izy hoe misavony nahafatiny zanako ao madama. Tonga dia izy zany namorika ny zanako inona indray? Tena izy? Mitony aloha ianao Robert, fa olona fantatro fa tsy havita an'izany ane izy e. Ka inona no mahatonga anao ilaza an'izany? Nahita anahy izy dia nangoraka e, ka zao e. Fa inona no tena mariny? Zao ianao koa ane tena tsy azo alamina mihitsy e. Ka tsy androko ane, fa tonga dia nivetin-dresaka lazainy. Zao are, nomeny zavatra za reto atao ambany lela fa tsy maintsy ho hita onona vaniny zao e. Tsotra zany. Inona ny tsotra e? Ny namona ny anjako inona indray? Efa nambarako anao tena mpiandohana fa tsy olon-dratsy ilay olona ny e. Fa raha tsy matoky ianao dia voniny ifampiresaka amintsika ny izy. Zay mihitsy fa tena tsy mazava amiko. Zao are, ifanaraka antsika fa tsy misy korotana eo sao anala baraka anay eo ianao. Eny, fa mila mifanazava eto tsika, fa tiako hazava amiko mihitsy zao. Maninona raha tany ambolohany dia nambary zany? Ka tsy azonao anie. Fa inona no tsy azoko e? Efa hoe olona tsara ny fijeriko azy e. Zay ianao zay, manao jery ivelany. Ireny ny ivelany fotsiny no mahalemy fanahy, fa ny ao ambadika ao tsy fantatra ao akory. Maninona? Manao ny ataony, ohatrany hoe mamosavy, manendaka, mamono olona, ny ratsy rehetra e. Avao kosa lolo tsy parifary sy ny vary Robert. Tsy malala an'izany ahy e, fa ny ahy rehefa kary dia vandana avokoa. Mba mieritrereta ihany sao tsy manatsinona azo lozy. Tsy malala an'izany ahy, teny-delany anahy. Rehefa izay ny anahy dia izay. Tena tsy hamelako izay nanao an'izao Eny e, fa mila mitony ary tsika miresaka aminy. Izao hoe impiry no efa nananao foana e. Raha vonina marina izy amin'izany dia asavy makaty. Mama! Ahoana anakam? Tena reniko ny torimaso be foana ho azy za tato ato e. Tsy haiko fa toa lasa be torimaso be zany zako. Aleo aloha vilo ny resaka fa so fataon'ny Jules eo hoe napatoriko tamin'ny fonoko izy. Ory mama, fa ahoana hoe ko toa tsy valinao mihitsy ne zany teniko zany e. Torimason-jaza mitombo reny ianao Jules. Fa zao ary mama. Fa misy inona indray e? Niona tamin'ny andro le namako iny ao za maly dia zao ny resaka mandeha eto an-tanàny. Hoe ahoana lesy? Misy raha vao zany hoe saika hatratra ny fokon'olona misavy fa tsy azo dia za avy nijerijeren'ny olonako. Dia ahoana ny toyiny? Zay ihany ka, fa ataon'ny olona andro maso hoe raha tratra hono hoe dia alaina baraka mihitsy,
ary mety hodorana velona mihitsy koa aza hoeko. Eny, mety anarana mitovy lesy zany a. Zay mihitsy anie ny tenenin'ny Andre hoe anarana ho ny tamin'ny-banjo fa tsy mino an'izany izy. Ka zay mihitsy ry Gilles, alaly-tsaina iandry zany a. Izy aloha dia tena namana tsy mahafoy Mifankatiava tsara e. Endry mama, fa hiarina aloha za fa tena valaka be koa za zany a. Ary nareo zany koa nefa namasaka vary sahady. Ie, efa taiza sy taiza lesy za. Ny andray vao mipaika ny amin'ny 4 ora maraina dia efa tsy matory tsony zay. Efa mivary lay e, ao ambony vilany ao. Okery mama. Ohatray, fa nga hiverina tory sahady zato izy Mba hakafanana kilo eto ambony fandriana aloha zay e. Eny ary, fa zako aloha misy alehako kely avy eo a. Lalina koa zany torimason'ndry mama zany marina. Vao eo no miresaka dia efa rengoka sahady. Robert, ahoana e? mazava aminao amin'izay ny teny le ranga iny a? Mazava tsara ka. Fa ety ny tena olany. Vao 2 andro neny nandevenana azy De maninona e? tsy efa mamofona be ve? Nga tsy ianao ny teneniny hoe mila manao ody maimbo aloha e. Ka ty koa neny tena sarotra e. Fa inona indray e? Ka nianokafana amin'ny fasana e. Sa tao tsokosoko ve? Tsy misy olana zany e. Fa zao vahaolana hitako e. Tonga de lazao moa e. Resahantsika président dia ambarantsika aminy ny antony anaovantsika an'izao e. Eny, mety tokoa zany. Ndao ary e. Ndao ary koa. Tsara vidy kosa aloha le volamena iny a. Sady amin'le karaha ambony kosa alohany. Fa ty volabe ty zao tsy hitako izay anaovana aziko. Tena fetsy loha alary Jules. Mba hanana-kevitra nanao an'ity bracelet ty sady amin'izay mba nasiako ny anarana hoe Jules. Tena milay kosa aloha le izy. Hitako ny hevitra rangaha. Aleo tonga de lazaiko amin'ny mama de hoe ataoko hoe nahita volamena de namidiko. Ye, de zao koa tonga de hividy moto za mba handriko ny sipa kely eto an-tanàna eto. Tena hevitra mety rangaha zany a. Ody ry mama. De ahoana anaka? Toa falifaly be ianao eo zany. Ka afaka tsika mianaka e. Fa afaka ahoana koa zany? Jereo reto anaty kitapoko reto. Dray, fa vola taizo reto? Somba. Asa matahotra ianao ry mama. Nahita volamena za de namidiko. Fa avy hatrany aloha de namidiko de tia amin'ny tanako ity ny aminy jere. Kay ve, efa taitra zako. Ahoana mba jereko izany bracelet an'la zany? Io e, ahoana, tsara ve? Tsara kosa ne izany. De hono a? Ahoana indray ry mama? De atao inona reto vola be reto? Kay ve, efa mivinavinako ihany ka. Fa lahara-pameana amiko zao a de hividy moto. Ka mila fahazon-dalana nevo afaka mitondra an'ireny e? Tsisy an'izany ry mama. Firifiry ny namako mitondra an'ireny moto reny nefa tsy manana permis akoriny. Sady ataontsika scooter angele izy e. Eny, de ny ambiny atao ahoana fa tsy hitan'io vola be an'lahy io anie zany e. Kay ve, tonga de mividy trano tsika. Omby, kisoa, fanaka rehetra. Sady ilay trano tonga de mitsangana reny ny vidiana ry mama. Tena mety lesy zany a.
tena tsy voakalina ntsony azaniko nefa ne ohatra ny entin-javatra zany foana zay mba manapa-kevitra ihany fa tsy afa manoatra. de ahoana raha Jules? de ahoana lesy a inona ny malaza e? Nareo zao manam-baovaoko. Inona lesy mba vaovao eo a? Zao hita maso zao lesy e, lasa manana moto, manana trano milay be, nivoatra mihitsy e. Kay ve mba antsiky vitana lesiko. Gaga mantsy ny ray tanàna hoe tafa tamindray mpimaso lisango. Aiza efa mba elana nango na lesy zay de zay vao nanapa-kevitra. Marina aloha ny lahy, ka ny mahagaga ny eto tanàna ane de fidiram-bolanareo tsy fantatra nefa jereo ny fiainanareo tampoka teo e. Inona mo lesy nidiran'ny olona amin'ny fiainanay amin'izany a? Sa mila mpahafantarina azy koa hoe nivarotra tany ambanivohitra zay de ireto ny taratasy sy ny sisa? Marina aloha zany e, fa misy koa ny olona tsy mahazaka mahita namana roso e, de mitsikera no ataony. Hita lesiko, ny tian'ny olona zany de ilale sahiran-dava eny foanako. Ny azo lava lesy alandrivotra fa tsy tokony gaga amin'izany. Ka izay mihitsy ange. Hitako taraiky amin'ny daholo ny sipa kely eto tanàna e. Amin'izao lesy ny sipa vao hitany hoe manana moto e lahy de izy indray tiano mikoty any lahy. Tena marina mihitsy lesy zany e, hitako mihitsy e lahy. Efa hitandriandro zao ny raha vavy mbola mitokikitra eo ihany. Ka mibandy kosa ny lesy bôgosy, sady amin'izay mba afaka ihany. Sady ny katalina kosa ny amin'le lafo vidy reny. Ny ana lesy efa nidorako daholo mbalako taloha reny e. Tsy aleo ve lesy mba menana? Elahy indray ve de omeko an'ireny e. Andao e lahy raha hiaraka amiko de hivitanako e. Sur andao ary. Mama wako. Fa ahoany misy inona e? Maharary anao aty ilako avity e. Tsy haiko hoe maninona. Fa maninona ianao e? Sao tsy mahazaka manao an'iny bracelet volamena iny ary ianao e? Aiza kory mama? Ka hoe volafotsy no tena mety atao bracelet fa miaro hono reny. Tsisy an'izany ry mama. Fa za zao ohatrany hoe mivody zany ne izy zany e. Zao e, ndana eto any amin'ny mamazafy de ory fa mety orina angamba io e. Zay mihitsy angambako, na koa zavatra hafa. Tena fantatro ny mahatonga an'io. Inona ry mama? Ka tia moto lava tsy misy farany ty e. Aiza veko tsy mipetraka tanàna mihitsy maraina mandra-paharivony andro. Voalaina rodazy ne izy ty ry mama e. Na izany aza de mba lanjalanjao ihany fa mandeha lava e. Tsy misy fitsaharana, tsy misy tany zay tsy tonga. Ka tsy de hoe mafy be ane izy io ry mama e. Mandreraka io ry Zila, miampy an'izany entina daholo zao karazam-behivavy rehetra zao. Tapitapohany. Zay indray mama. Hita fa marina zany kinona indray e. Aleo aloha za andeha ho any amin'ny mamazavy mba hiotraka. Mahakamo be koa tia miresaka aminareo ty. Ndana ary, sao koa tsy tratranao ao izy. Iny koa mantsy lava tongotra zay ihany.
kay tena manaitaina be ny izany tanako izany ohatray sady amin'izay koa to ohatrany hoe mivotony izy izany nefa vao teo ny norona mama koa nefa any anefitra ty tsy afaka hitarainanako. fa ahoana koa ary zany rivotra izany sady jery toa ohatra ny menjeradolona izany entana zaniko. ahoana ry zolona sy nenkiny araiky fotsiny tenisany tsy izany re tompoko fa izy ianao e. kay mbola tsy tonga saina ihany zany miantsy ary ianao no nakafananako. mifona re tompoko mamelary anahy ay aza mpijaliana sy ampahorina toy izao re za e. tsy ilainy iny aloha ny temainy kay aza vonoana re za tompoko mila mifananako fa inona moa zany tompoko? ny zavatra nalainao ve dia tsy fantatrao e sa mitadinina? ty ve ty re tompoko dia aza mpijaliana tsony re za e. fa tetangany nangalanao azy ka dia nety any ianao dia omeko le izy sady ianao koa niteny hoe anao le izy dia mba tsy hiverenanao aty tsony dia omeko anao le izy ty e. tsy mivazivazy aminao za ry Jules atery mifananako any amin'izay nangalanao anazy. eny re tompoko zany ny aina nefa teo faingafainga tanana ary izao koa tsy indrery mifananako dia mitena fa ny aina manefa. eny re tompoko ao fa teriko e ary aza manatina ianao e ratsy be aza manatina ianao e. mahamaly faty inona nangalalanao firavako valio za e. kay enday kienday vojeo kienday vojeo tsy misy amonjomonjy anao zany eo e. kay kienday ay kienday zao ny saza mpanao ratsy torana sadyka le kely an'ity aleloha zany dia ho atsy amin'ireny atsindray hahita vehivavy koa io an'io. sady mipika ho azy ny jiro inona koa ty zavatra fotsifotsy be manatona ty amiko ty fonjeo e tonga ny fotoana azy kala-pamono olo tya tsy mpamono olona zany re za tompoko asa mampatahotra anary enao e. telo ny fampijaliana voalohany e. kenda kay avelao ry a tompoko mifona re tsy afampirina nampijalianareo anazy ao e. mifona re tompoko zao za ny anja ny fononao ry kala-mpamosavy tya. mifona re ry anja mamela re ry anja hamela hoe dia tsy tsapanao ve mifahorian'ireo ray aman-dreniko? tena naninenako re tompoko tsy amerina tsony tsy mahalala n'izany za dia mihevitra mantsy ianao fa andry fa izay aty ampasana aty za dia tsy babiny nataonao ianao. inona re no ataoko e anoherako ny vitako taminao. aza maika ry mpamosavy fa hiditra ho any 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 isika e. ataoko daholo re izay ilay sainao e.
ay zao ary mila mifonany amin'ndray aman-dreniko ianao ary lazainao azy tsara fa ianao no namono aho tsy manana safidy hafa ve tompoko marienina kay za no mibaiko fa tsy ianao ary mbola tsy vitany eny fanarahany e tena marary ny zany tompoko inona ny rarahiako an'izany eny ary ye izay mihitsy nyfahendrena izay manaiky izay fa tsy hamelako raha tsy vita tena ho vonoiko amin'ny fomba mahatsiravina raha tsy manatanteraka lazao rehefa ho tatirahako daholo izay teneninao e ka izao ary rehefa avy milazany amin'ray aman-dreniko ianao dia makany amin'ny fasako dia mifarany doranao daholo ireo ody ratsinao ambaniko doronao ireo izay fa lasa tena mafy kosa aloha no nahazo anaalina iny tena marina ve iny sanofa tena izy reny rangahy tena ianjy iny fa manahirana azy ao dia ny amerenana nyity volamena ty any am-pasanako tsy mba ilaza mama an'izao aloha hitako nevitra aleo aloha rangahy makany amin'ny andry fa iny matsy mba namana tsy manary amin'ny sarotrako tena maty marara daholo ny falahako rehetra aleo aloha rangahy iarina mama koa aza ty kay mbola tsy nahamasaka sakafoko kay ve taitra elahy tena tsy nahandro ilay za fa andana mividy mofo sy dite aloha fa maninona koa mamy tohatra mangana be zany ny tenda amin'ny mamy fa nisy inona ahoana reno ataoko mbola zaiko amin'ny zulina ve ka aleo irery ka mama to tsy mamaly ianao zany ne tsy manina re io anaka fa mety nandandiza amin'ny biby angamba zaho very mama dia nandandiza amin'ny biby na dia biby lava azako ka tsy haiko aza be question eo lesy ndana vidio izay asaiko vidiana fa tsy amin'ny forma kosa eny ary dia matory tsara aloha ianao inona tsoa moa ny toromaso azo amin'izao zay ary fa lasa za ndray aloha dia tsy hitony tena tololo fohitra any amin'ny raha sosorobera zany aleo makany amin'ny kiakiranokona dia makaodilolo tena hevitra mety zany sady iny mbola tsy namitaka anazy zany robera dia mety ahoana reny izy eo to mbola tsy misy na inona ihany manko mareta rea nga hoe ity zao dia zao dia hivaly ka tsy androko reny alala marina fa izao aloha ahoana reniny saika tsy voavoaly fasany dia tena sady koa tsika eny rehefa mitady marina ve moa tsy ho tanterahina ihany sady rehefa miresaka tamin'ilay rangahy iny dia ahoana hitako fa olo matoky ihany izy ka satria tsy mihafahafa mihitsy ka izany aneo sady izy ane manizingizina mihitsy hoe tsy maintsy misy zava-mitrangy dia aleo hiteo aloha fa na izany aza tokony ho tohizana ihany ny asa fanao andavanandroko eny re sady lasa variana amin'ny zavatra raha eto fotsiny sika rasoa mba lazao ane ry sara namboatra n'ilay stareksako ao fa mipotsaka hoe ny ambre aziny dia mba jereo kely eny ary fa aleoloha za ikenikeny ndao ary
Salut le Serbaine, nga tsy mandeha moto le. Misy simba lesy le moto dia navelako any loha sady mba aleo koa mba mandeha tongotra e. Ka ohatry ny hafahafa be mahita anareo mibatrako. Tsy zany ho alesy fa zao Fa misy inona lesy? Lazao sao mba misy azo anapiko an'lahy? Tena mba hampiomarina lesy za. Ka efa hoe lazao dia hita eo. Ahoana re zany? Ahoana ary nanambarako anazy amin'lahy? Tonga lesy dia lazao fa to mihafahafa be amiko indray ne lahy zany. Tongo bakivaky lesy izy tia sady marary mahamenatrako. To lasa mahay miteny be tampoka teo le namako le. Aza mba mahavo lesy ny mahazo anahy. Fa zao lesy nanaonao foana lesy za. Nanaonao foana ahoana? Tsy azo koa. Tena namako elahy ary tsy ambara telo izy ity ka mba mangava lahy mba hazavoaka moa lesy Fa mbola nisy mipika ve ny resantsika amintsamy? Eny tena ampijaliany anja lesy za. Ampijaliany anja ahoana lesy? Nga moa izy tsy efa maty? Ka mananga ny ratro tia? Fa nga vonon'lahy izy moa? Misy bracelet volamena zay lesy teo akaikiny. Tao am-pasana dia nalaiko. Kozy velo ty. Tena loza lesy zany le. Fa aiza le izy amin'izao nefa? Ka ny olana nge lesy dia efa namitiko le izy dia tia amin'ny tanako ty sisa no ambiniko. Tena manaonao foana ny lesy lahy zany. Efa niferaka lahy nefa mbola natao lahy ihany. Eny tsy mandatsa lahy za fa mampatsiahy fotsiny. Efa vo lesy zao za. Fa olana no tadaviko amin'lahy. Mba avonjeo moa lesy za fa tena ho fatiny za Ka inona moa lesy ny atao amin'izany? Tsy maintsy makany amin'ny rompanandro roniny zany lahy. Efa tao an-tsaiko ihany lesy zany fa mikorotana be ny saiko dia tsy hitako izay atao Fa ahoana fisehony? Ao fa hovidianiko amin'lahy ary le izy efa milamina daholo aloha ny odolola tonga dia aleo dorana aloha ty fingotra ty dia ilay tapakasa ataoka tandoham-pandriana. Way tena mahatapoka ny jiro marina taoty manjaitsakory ilay fanafody marina. Kay mafilo mihitsy ianao ty raha matora vao mbola sainao ihany no mivadika amiko. Mifona re tompoko. Aza manatona re ianao Aza manatona fa ianao nga no mibaiko anahy. Aina solon'ny aina. Kay maty marary avelo re za tompoko fa ho tadirako ny teninao Tadio fa misy setrany ny zavatra rehetra nilazaiko tsisy ny tanterahanao na ray aza. Tena tsy afaka mihetsika marina ary tsy afaka miantso any zilona akory aza. Eto mba fahefako ianao zao ary tsy amelako raha tsy maty satria manao ny tsy mety. Zany any aloha tatazo Kay tena marary zany tompoko sady amin'izay to tanana mangatsika be. Aza vonoina re za fa ataoko izay sitraka efa nambarako taminao fa misy fetrany ny didiko sy ny teniko ka zao indray omeko fotoana ianao rapito anatanterahanao rehefa nambarako taminao amin'ny 12 oratoandro no andehananao any amin'ny ray aman-dreniko. Tandremo mbola averiko ihany hoe tandremo fa dia mifatinao sisa ndraisiny eto. Endre tompoko ary eo aloha andefasako an'ilay fofona manitra amin'ilay tena tianao iny ianao mba tsy ahatsiaro tena. Dray enona kosa amin'ny fofona maimbo be zany. Kay fanina be ahy zany. Kay
dia izao foana ve izany ny iainana marina taintaindava aleo fa hitako ny hevitra tia misy hazo be dia asiako an'ity ny vao mitapitapy amiko io indray fa mivony varavarana le ay zay fa mahatapoka indray ny jiro vo miditra iny rangahy tonga dia asiako amin'ity a kay tena mafylobe mihitsy a hita ty marina hoe tarana boanjy fotoboneny inona ianao hoe ohatray tena voaka ny izy teo nefa dia saraka fotsy mivatany dia avy eo miverina indray ary to mianatra eo mamely tsy mahavoana zany ianao hoe tsy fantatrao fa tsy olona nofa mandrany e zay ka maninona ny tsy nitaterahana ny teniko valio a tena mitady ary sady amin'izay mbola manohitra anako ka iny ary tatazy kay marary re zany mifona re tompoko ao fa ho ateriko re aza manatona moa ianao hoe tena matahotra be ne za zany kay tanana mangatsika be ty amin'ny tendako ty kay kendae tsy rahako zany e ary zao koa aza mikasany amonjy reny mpanao ody reny fa ny aina amin'ny manefa ary la fotoana amin'ny fotsiny koa ianao fa ny teniko tsy maintsy taterahana kendae eny re tompoko fa rapitso atoandro ateriko e ary manome toky anao za e eny ary mbola mandefitra ka rapitso amin'ny 12 ianao manatitra ireo fananany rehetra reo any amin'ray aman-dreniko ary ilay bracelet dia amin'ny rivano aterina ho any amin'ny nangalanao azy kay tena zay vao navototra ny tanany tena saiko maty amarina eny tompoko afaka le bracelet ve no ateriko voalohany tompoko fa ianao ve mandidy sa za e eny e tsy maninona fa aleo ary zay ny taterahana e fatandremo mivady tela taperiko apitsiny ianao raha toa ka tsy vita dia any akoatra indray tsika sy ianao miona eny re tompoko zay fa tena lasa marina izy tena saiky maty a tena aleo rangahy raha pitsy mihitsy za dia makany amin'ny andro fa raha zao no mito tena vatoko sisany raisina de lesy raha andry a fa misy inona e ary atao amin'ilay iny reo angady sy baraminina reo sa misy kandraga tena saiko maty lesy zalina ka andao moa lesy mba hiaraka hoeny amin'ny fasany anja marina ve lesy zany dia zao zany tsika ny andeha hoany tena mampalahelo ana lesy lahy sady amin'izay tena voakenda misy ngambila zany fa jereo ny mangana be zany tendalina zany ye zay mihitsy lesy a zao ihany tsika dia andeha tena mafy lesy zay tamin'ny alina zay e sady nanafatra izy hoe mifatiko hoe sisa ny raisina raha tsy tanteraka zay ampanaovoniko kozy ve eny aleo ary loha zay iomana vetivety e tena mampalahelo anaty namako ty marina tena mba hananarana faramandimby mihitsy ny mba tsy hikitikitihana ny zavatra ny maty reny ka efa tafahomany alahy eny lesy e ndao ary taty aloha entiko ty fitaovany ity fa laha zany ohatry ny tena tsapako rerakako ye tena misaotra betsaka lesy a ka andao ary
Rasoa, misy olona mandondona ane zao e. Aleo aloha jereo kely ary dray mifona re tompoko, mivalo re. fa manino ianao no mifonafona aminay toy izao e. Ampandrosoa re zao olona zao raha matoa fa dia avelanao fotsiny eo an-tokotany ao. Tena diso zay e. Aleo hoe ty ihany fa tsy mendrika ny hiditra ny tokantranonareo zay e. Efa hoe ampandrosoa izy ho ako. Ka tsy mety miditra re izy e. Andraso fa ho avy ary. Ohatray, fa ino no tia andolianao eto ambaravarana aty ry Ravao? Mifona re zay tamina tokanareo e. Zany namona ny anja. Tena olona tsy vandy ianao e. Vonjeo e. Fa misy inona zany? Misy mpangalatra angamba. Ary atsy amin'ngaroberana izy zany e. Misaotra nareo re tonga fa tena misy zavatra matsiraviny e. Tsy azoko mihitsy. Aleo izy no ilazany nataony. Ka izao raha matoa Ravao, lazao eto retany rendanitra ny zavatra nataonao sy ny fampahoriana nataonao anay. Eny re olona, zany namona ny anjy satria tsy mety tia anjanako izy e. Oka re raha olona zay so maty eo io. Kay marary olona. Kay Fantatro lesy fa tena namana tokoa elaka. Zay lesy mampinamana, tsy mifandao mihitsy. Fa zao aleo atomboka aloha dia n'izao sao misy mahatratra etiko. Ye, ao ary sokiry amin'iny angadin'lahy iny loha ty. Zay, aleo aloha atosiko amin'izay. Tena mafy be ly ty. Elako lesy kely ainatsy. Ao lesy miaraka manosika ary manisa telo za dia atamatra ny hery. Ao re, taira. Isa, roa, telo. Opa. Tena mafimarina ly ty izy zany. Tsy efa miteny an'lava iza e. Dia inona ly ty ny tokony atao Aleo aloha rangaha maka aina kely dia avy eo manisa indray Ie, mety mihitsy zany. Sady zako olo ty tena reraka zany ka. Ye, zay kosa angamba fa aleo mitsangana amin'izay ary lohany. Ao ary, manisa isa, roa, telo. Opa. Ino ty fa mivoha? Tonga dia tonga ny vato amin'io. Aiza, efa omby anah lesy io aleo amin'izay za hiditra ka. Mitandrema ihany lahy. Eny ary. Tonga amin'izay za ry anja anatitra n'ity zavatra anao ty ary aza mankany amiko tsony ianao Zay fa aleo aloha zay voaka. Hoay tena mity le fasana. Tena aloha sy tia marina. Aleo aloha rangaha atosika ka. Opa. Tena mafy be izy zany. Aleo aloha rangaha iantsoatso an'ny Ray Andry. Vonjeo lesy fa voahity ato za. Zay le tena mikatona le varavaram-pasana. Inona reny ataoko aleo aloha atosiko tena mafy be izy zany le. Dia inona ny ataoko
aleo raha nga ho any amin'ny mamany a, zay ngamba nihita fa hevitra mety atao. Inona re zany no ataoko e, de tena ho faty ato zany lako. Ay, tena lasa maimbo be koa ne zany fofona zany, tena manepotra na mihitsy. Kay, tena tsy afaka miaina mihitsy za marina. Tonga soa ianao, fangambo zany tena ianao hoe io bracelet io ihany no terina aty. Ay, fangambo ilainao ihany e. Za mihitsy ka efa tilo ny voatondrako atyko. Fangamo zany io rerina nalainao taty. Eny e, sady zao hoe tsy tafavoaka velona tsony ianao, efa nidiko ny fasana. Kay, tena tsy afa miaina mihitsy za marina, tena tsisy rivotra mihitsy izy zany. Kay, maty aho e. Ode, aiza zay olona e? To tsy misy olona ne izy zany e, tena tsisy mamaly mihitsy. Aleo raha nga tonga de atosiko ty varavarana ty a, sady to tsy midina izy zany. Oay, fa maninona mamany Jules to maratra be marina? Nofonoany olona re zary andry a. Fa naninona? Nisy namaky nga ny trano? Tantara lava be ny amin'izany ry andry a, fa hono a. Ahoana ary mamany Jules? Nga tsy hitanao any Jules fa maninona ianao anaka? Ka loza ray loza roa nery mamany Jules. Lazova kely ny aiko ry andry a, milazy azy zao hoe tena maika mihitsy. Zao ary, ofitiniko anao fa tena lava be. Eny, ka tantara ho ariko. Tamin'izay nandevina ny anja, de naka zavatra tao amin'ny fasany tao Jules, de nanangara ny anja le ry, de nasaina naverina tany le zavatra nalainy tao. Tamin'izay namerina azy indrindra no voahidy ao am-pasanao izy. Inondray ty e? Ahoana ny ataoko? Ampio re Andriamanitra. Tena aleo aloha any amin'ny mamandry tompoko vavy anja, nefa tsy ho voasaringotra any koa ve zahay? Tsy maninona e, aleo ataoko fa vonjainy ty. Izy zao e, inona indray ary zany e? Kay ve andry, inona ny atondiany se? Aleo tonga de efa tanina ny resaka madama. Tonga ary de lazao e, fa misy inona e? Tsy zany hoa fa naka zavatra tao am-pasana tao Jules zanak'iravao, de voahidy ao izy zao. Loza mariny ty, ahoana nafantaran'ilay an'izany? Ka namako be nge izy e, saingy nanaonao foana de zao e, sady niova be koa ny fiainany, aikay tamin'ilay zavatra nalainy tao am-pasana. De lasa napasana zany izy? Ie, ny akanjony sy ny angadiny no namatarako hoe lasa any izy. Eny e, anatra ho azy sy ny reniny zao,
fa mila mampandreny foky tany sy ny fianakaviana vao afaka mamono fasany satria mbola tsy ampy 3 volana mantsiko. Tsy maninona re fa ataovy izay mety sao mba avitra ihany ny Jules. ao lesy lary andro tonga dia mangady miaraka amin'reto namany lahy reto a. Eny ary rery monsieur Robert. Zay aleo amin'izay atosika e. Mety mihitsy izany ka. Ao ary miaraka manosika dia tairo e. Opa! Zay fa mivoa e. Oay, fa tsy Jules ve io ambaravara-pasana io? Ie, tena izy mihitsy io e. Dorana ve sa maty? Aleo aloha entina mivoaka atao e. Or zalahy. Ao e, sasany batany eo amin'ny tanany dia sasany batany lamosiny e. Ero re. Apetra ho etsy amin'ny sisiny etsy izy. Zay, aleo tsapaka aloha ny fony fa sao mbola mitepo e. Ohatray, tena mampalahelo fa tena tsy misy aina intsony ty zalahy ty. Andray lesy, dia tena maty ve lesy lahy reka amako? Dia nilaozany lasahady ve lesy izany zahay? Oka zay ry sery andry. Tena maty le Jules marina. Tena mampalahelo mihitsy ty tantara ty. Dia zao zalahy, aleo entina mody izy dia idio ny fasany e. Ndao ary. Dia tena maty izany lahy reka amako. Tena anafarako taranaka mihitsy zao zava-miseho zao. Tena ratsy fefara ny fiainan'izy mianaka rasoa. Saza mpanao ratsy reny e. Tsy misy takona izay tsy ho hita izany e. Miampy an'izay anie, ity zanany tsy avitra intsony. Fa ngamba sepitra teo ampanosehana an'ilay varavarana dia maty dia nitolefika teo. Eny e, sady malahelo ihany izany tetra. Rehefa tsy nikasy tanana azy fotsiny tsika dia todinina taona izy. Ka niloza koa anie dia izao e. Fa mbola misy inona indray e. Ka saika tsy mety maty mihitsy anie raha vao raha tsy nanaovana fombafomba e. Fa fombafomba inona izany e. Tsy dia haiko mazava aloha fa olona hafa izay no nanandro ka dia namakina voatavo hoe dia izay voatapitra ny ainiko. Raha tsy fafara marina. Nolazain'ny olona mantsy fa hoe raha tsy tafafindra amin'ny havany na ny zanany ny herin'ny ody ratsiny dia tsy tapitra mihitsy ny eny. Ve izany e. Ka iandry le namany Jules iny ny tambatambazany tao dia tsy nety izy sady noraran'ny olona koa e. So ihany fa saika nitandinin-doza izany le kely iny a. Fa misy tery amiko aloha ireny fandehan-javatra ireny a. Tena mbola misy ety ihany izany ny fanahy ny anja nikaroka amin'ny marina. Dia tsy haiko re a, fa ny fanahin'ny anja izany dia mbola mitsingevaeva eto ihany a.
nahatolotry ny ONG mandazo irisy klinika sy ny XL radio ho anao teo lolo mitsingevaeva ireo nanomehana ny tantara heritsoa maoly enitsoa Roland Isaia ary Faniry. Tantara nosoratan'ny RH Roland. Nana Totosa sy ny kirakira lafineray teknika Rovaniaina Mario.